Miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika tsirairay rehetra indray. Mbalaza be mihitsy trangan-javatra mampalahelo eo amin'ny firenentsika dia any amin'ny distrikan'i Kongo iny zany izay famitatra any amin'ny faritry Mananjary fa tsy mijanona fotsiny ihany hoe any amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovonany. Ny resaka fivarotan-janaka mivarotsy ny ray aman-dreny. Zaza latsaka ny 5 taona amidy ohatran'ny akoho eny an-tsena hoy Monsieur le député Razafy Tsiandraofa Brunel. Dia izao ny tenin'ny Monsieur Razafy Tsiandraofa Brunel hoe mampanahelo dia mampanahelo izy fa fiherevitra tanteraka ny ray aman-dreny ary nambaran'ny mpanatsikafina vaovao tao anatin'izay ihany koa fa tsy misy tomba bidy be ohatran'ny ahoana, tsy misy kritera be ny amin'reto zaza amidy reto fa justa fotsiny hoe rehefa sura fa afaka mamahana sakafo sahaza ho an'ny zaza izany ny mpividy dia tsy misy ady varotra be fa raikitra ny varotra ary mandeha ny lalàna ny tolotra sy ny tinady. Fa isan'ny zavatra tena ninterceptena ny fanambarany Monsieur le député hoe ny rafitra importé ny système vazaha zay imposena eto amintsika hozy izy dia mampisarabazana tsy mampandroso firenena mahatonga fahantrana. Tena lasa be mihitsy ny saiko tamin'izay fanambarany izay tena hoe toanako zato isan-jato Monsieur le député fa tena marina iny fanambaranao iny. Tena marina fa ny rafitra importé dia mampahantra sy mampisarabazana. Fa za zany dia teny ohatran'izao hoe io rafitra importé io dia tsy rafitra natoraly, tsy rafitra naha malagasy ny malagasy izy io, tsy rafitra naha olombelona ny olombelona izy io fa io lay zavatra efa resantsika eto foana hoe institution système mondial izy io, imposena izy io, zavatra voulu izy io, zavatra tena hoe apetraka mihitsy le hoe zarazarao anjakana, apetraka mihitsy ilay hoe zay zavatra resantsika izay rafitra mondial izay ordre mondial. Ary tsika teto efa nanazava-be dabe mihitsy ny resaka hoe religion mondiale, ny ordre mondial, ny esprit ao ambadiky ny fanatontoloana, mondialisation, mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany ary sofla io no mitsoka eto Madagasikara ka mahatonga ny Valalabe mandry hiika sy anambara fa hoe zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona. Raha dévalueko kely zay zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona izay dia le chiffre 60 zany dia indrindrandrindra ilay marika enina dia fantatsika rehetra fa ny isa enina dia isa imperfection ary raha miverina intelo ny isa enina le hoe zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona dia manome ny marika 920 zany hoe diable personnifié fa déguisé amin'ny fanisana chiffre 920 sy 100 izy. Dia izay sifla izay no mitsoka hoe mitsoka ty Madagasikara hoe zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona, io no sofla mitsoka eo amin'ny firenentsika mondialisation, ilay rafitra mampahantra, rafitra tsy mitondra vokatsoa ny firenena, tsy mitondra arikarena fahobe ho an'ny Valalabe mandry fa fahantrana sy fivarotan-janaka sy ny zavatra ohatran'izany. Nisy ihany ny solution nentin'ny Monsieur le député hoe avereno ny dianapokon'olona, ny dianapokon-tany fa nambarany tao anatin'ny fanambarany fa mitsipaka an'izay ny fanjakana satria izay le hoe voulu, izay le hoe système voulu, izay le hoe système imposé, izay le hoe ordre mondial, izay le hoe mondialisation. Azadiny fa Monsieur le député dia ao anatin'ny système misy izy, ao anatin'ny sata, ao anatin'ny constitution izy, ao anatin'ilay fanjakana izy. Or anefa izy eto no midévoiler fa hoe
tsy mampandroso izy ty rafitra importé ity. Important be zany zavatra resantsika zany ary tena hoe tiako tena hoe ho tonga saintsika amin'ny iny révélation nambarany monsieur le député Razavitsindrahofa Brunel iny. De samy nanao ny réaction teo daholo moa ny olona rehetrarehetra hoe aiza daholo ny fanampiana tamin'ny FMI, Banque mondiale, ny UNICEF, tsy ny sisa rehetra, aiza ny mpiarony zon'ny madinika, mpiarony zon'ny zaza, aiza ny sisy la, samy miteny hoe daholo fanjakana tsisy ilana azy oeraoera sy ny sisa. Bref, réaction daholo zany tsy mahova nininy zany satria isika tsy mitolona amin'ny fomandra fa resaka ennemi invisible izy io. Ary izay foana ny message ampitaitsika hoe efa tontolo esprit ngeza be izy io. Tiako ihany koa no mampafantatra amintsika sy milaza amintsika fa hoe tsy Madagasikara rery no miaina anio hoe zaza amidy zaza victime ray aman-dreny midradradratra sy désespéré désarmé io fa taty Europa ohatra de efa nisy zany histoire ny bébé congelé zany. Bébé congelé. Grave zany fa ny tiana tenena amin'izany de hoe zaza no victime amin'izany. Voatsela isika taona vitsivitsy lasa izay dia nanakoako be ny resaka pédocriminalité. Resaka prêtre tao Vatican sy maneran-tany. Abus sexuel amin'ny zaza foana. Zaza ny victime amin'izany. De raha any amin'iny faritra Afrika iny dia any amin'ireny village manao ny pratique nasorona sacrifice humain ireny de tsy épargné ny zaza fa victime foana ary iparmian'ny atao sorona ho amin'ny resaka fanompontsampy, resaka fétichisme, resaka vaudou sy ny zavatra ohatran'izany dia du premier plan exposé foana ny zaza. Ilazana amintsika fa hoe victime foana ny zaza ary any amin'iny faritra sinoa na tsy sinoa ihany koa fa Japon na faritra hafa mpisitraka sakafo ireny dia misy ihany koa zavatra marina ty resahako anao ty foetus, zany hoe zaza vao miforona mbola tsy misy taolana, mbola tsy misy membre fa mbola le foetus iny no alaina de sitrahana atao tsaky atao sakafo grave zany ary tena makarikoriky be. Ilazana amintsika fa hoe zaza foana no victime ary teo de nilaza fa hoe efa resaka esprit avolenta be izy io satria marina foana ny baiboly marina foana ny soratra masina hoe tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa ny taloha ihany no miverina. Tamin'ny andron'ny Farao Exodus 1:12 dia efa victime ny zaza. Nisy fotoana Farao saika andripaka ny lamatoan'ny Hébreu rehetra après ny loza fahafolo fa noe versen'Andriamanitra izay tendance izay dia lasa ny lamatoan'ny Egyptianina indray no victime. Ny tianenantenenina amin'izay de lay esprit pisitraka ain-jaza dia ao ambadika foana ary misible ny zaza foana ho lazaintsika hoe inona ny anton'izay rehefa avy eo. Tsy tany amin'ny andron'ny Farao ihany fa tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka ihany koa de naripaka ny lamatoan'ny Hébreu rehetra tao anatin'ny fanjanahana satria rehefa vovitaky ny magy i Herode mpanjaka de zay le esprit en démonie, esprit vengeur no ilay fitaka nataony magy azy dia ny tena tanjony hoe hamono ny lamatoan'ny Hébreu fa tao anatin'izay le esprit any satana ikendry an Jesosy Kristy zaza teraka tao an-tranon'omby. Zaza tiany satana misitraka ain-jaza, tiany satana no mampahory renim-pianakaviana ray aman-dreny ary zany ny sofla mbola tsy nisy tao anatin'ny 90 taona depuis l'indépendance chiffre 6 efa nazavaiko teo izay lay sofla biby ty, izay lay sofla démonia mitsoka am'izao vanim-potoana iainantsika zao anatiny antsona hoe douleur de l'enfantement fanaitainan'ny vehivavy iteraka. Andriamanitra Yahweh Elohim Jesosy Kristy dia tsy mankasitraka ny sakrifisy fanoloran-jaza ho amin'ny esprit mpamono zaza.
tsy akasitran'Andriamanitra ary tena lavin'Andriamanitra tanteraka ity resaka hoe fanoloran-jaza ho victime ity. Ary ny preuve anankiray irréfutable tamin'izany dia Abrahama sy Isaka. Genesisy 2:20 andiny voalohany hatramin'ny 4:12. Rehefa nandidy any Abrahama Andriamanitra tsy toa hoe hoeto Isaka zanako ao lay tokana ho atao sorona. Resaka testa eto finoana. De i Abrahama moa fatatsika hoe manahoana ny karakteran'i Abrahama na tonga azo rainy mino. De ny hoetiny tsy ampiampahambana na de hoe nisy déchirement tao anatiny tao fa noho ny fitiavana an'Andriamanitra tsy toa de ny hoetiny i Isaka ho atao sorona. Fa du moment hoe naninjitra ny tanany Abrahama handatsaka ny ainy zaza dia niseho révélé Andriamanitra hoe aza maninjitra ny tananao amin'ny zaza ianao. Dikan'izay de hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanaparana amin'ny zaza. Ninina situationtsika, ninina faiblesse-tsika, ninina hoe tsy manana moyen intsony isika, tsy manana orientation intsony isika, tahaka ny tranga ao Madagasikara izay mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona. Ary izay no nahatonga an'Andriamanitra araka ny fampianarany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe avelao ny zaza anatona fahazararana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy misy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao mihitsy. Zany hoe ny zaza izany dia signification manome image ny fanjakan'ny lanitra, lay toe-ponjaza, lay endrika zaza, lay natioran-jaza. Ary izay no mahatonga ny Satana misible ny zaza tahaka izao. Aporidany ray aman-dreny ataon'izay tsy ananany ray aman-dreny izasy anao intsony moyen tsy ahafahantsika manana opportunité amin'ny fiahinany zaza ma amin'ny maha ray aman-dreny protecteur atsika. De rehefa miboridana isika désespéré dia tonga manolotra ny zanatsika ho amin'ny esprit ambadika inconscient na tena conscient mihitsy. Fa ity resaka esprit misitraka ny zaza ity dia esprit avolenta be izy io. De tsy iza fa Dieu Moloka ny ao ambadika izy io. Ity Dieu Moloka ity dia izy io misitraka zazakely fotsiny izy io. Ny plaisiran'izy io dia zaza atao sorona. Ary rehefa mandeha ny sorona dia atao anaty laforo. Ny zaza de dorana ao de zay ny plaisiran'ity Dieu Moloka ity sy ny fétichiste mpanompo azy ity. Pratika kananita izy io. Raha miresaka kananita izany tsika de reo esprit mpanoto ny vahoaka hébreu à l'époque, ny kananita, ny etita, ny jebosita, ny hevita, ny amalekita sy ny sisa rehetra. Miresaka indray sika amin'izay ny loha fito sy ny tandroka folo. De reto le tandroka folo. Ry zareo hetita, hevita, ny kananita, ny amalekita sy ny sisa rehetra. Ireo esprit ireo y compris araka ity resantsika ity hoe pratika kananita. Ry zareo kananita no mpanao pratika an'ity fanoloran-jaza amin'ny Dieu de Moloka ity. Ritandry zareo izy io. Ary io pratika io no mondialisé. Io sorona io no mondialisé amin'izao vanim-potoana iresantsika izao de lasa sofina mitsoka ao Madagasikara mbola tsy nisy araka ny fanazavantsika teo hoe tao anatin'ny 80 taona. De ao anatin'ilay pratika hoe ampijaliana ny zaza midradradratra ny ray aman-dreny atsofoka ao anaty laforo mivaivay be dia mampaneno, amponga mafy be sy zava-maneno
ary mandihy miaraka amin'izay a miodidina ny sorona ireo a ka nanita mpanao ny pratika de tsy misy valaka amin'ny oeraoera sy ny famonoana afo a sy ny blingblinga sy ny baratin sy ny zavatra lainga fitaka rehetra sy ny diversion misy am'izao vanim-potoana zao a anakomana esprit a volu sy finina apetraka eo amin'ny firenena anankiray io a izany zavatra resantsika izao farany de farany a dia nampitandrana ny vahoaka hebreo mihitsy Andriamanitra Jitoa any amin'ny Levitikosy 2:22 ny Jeremia 2:3:5 ny Levitikosy any 2:17 sy ny tokosy andiny hafa be da be tena nampitandrana mihitsy a na nanatranatra Jesosy Kristy na nanatranatra ny Ray Jitoa Yahweh Elohim any amin'ny hoe aza hoentinareo a mitety afo a aza atolotrareo a anomoloka ny zaza ny zanakareo ka etiam-pamaranina de hoy aho hoe zany zavatra resantsika izany a de tsy resaka hoe manapaka ozina amin'ny lahady zao zany zavatra resantsika izany a de tsy hoe tongava daholy a fa mandray ny fanahin'ny fisandratana ianao a amin'ny sabotsy izao na amin'ny lahady zao a voalohan'ny volana na fahatelon'ny volana tongava daholy a fa izy voka dehibe a tongava mihaino liturgia na resaka filazandrara spectacle gratuit na tsy gratuit a ohatra hoe Rija Rasolondraibe na Joseph Tafy a na ohatran'izany tsy zany zavatra resantsika izany fa avolenta ara-panahy ka hoy aho hoe efa ao anatin'ny sika zao de antanonareo hoe ao anatin'ny inona avelako ianao a amaly an'izay any am-ponao any fa hoy aho fotsiny hoe efa ao anatin'ny tsika sœur sy frère tianao Jesosy Kristy a veloma tompoko